Belma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Kiri vous présente Ni Vava. Nisy hoana aloha zampifamoivozana teny Ambadibe nitolakandro teo tamin'ny atelo ora. Fiara mpanaraka cortège présidentiel iray no nivadika rehefa nisy ankizy ny ampita tampoka. 10 naratra tamin'izany ka 9 sivily ary 4 miaramila izay tao anatin'ny fiara. Tsy nisy ny ainana fohy. Tato Sandroany ny fitaom-pivavahana fametrahana ireo tompony lekitra vaovao voafidy eo amin'ny fiangonana FJKM ho an'ny taom-piasana 2020 sy 2021 izay tarihan'ny filohan'ny FJKM. Vina maro no napetraka tsy maintsy ho tanterahana ao anatin'ny efataona, isan'izany ny fananganana fiangonana hôpitaly FJKM. Maresaka iraisam-pirenena miverina amin'ny sehatra ny fiainana politika any Côte d'Ivoire ankehitriny ny filoha teo aloha Laurent Gbagbo. 10 taona ao teo aoriana ny alana teo amin'ny fitondrana. Tafatsangana nandritra n'ity faran'ity herinandro ity ny antoko politika vaovao izay tarihina. Ny anditeny hevatra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV ka manasanao. Anaraka izany hatramin'ny farany elana tsy ny tamin'ny fatarana noho ny fanomanana fa tontolo ny finoana avy hatrany no hanomboantsika ny vaovao dia totosa androany ny fiomponam-bavaka fametrahana ireo tompony raikitra vaovao voafidy amin'ny fiangonana FJKM ho an'ny taom-piasana 2020 sy 2021 izay tarihan'ny filohan'ny FJKM. Vina maro no napetraka tsy maintsy ho tanterahana atao anatin'ny efataona, isan'izany ny fananganana fiangonana hôpitaly FJKM. Miantarandriana avy ny teny an-toerana. No tanterahana teto amin'ny Colézion Mandroany ny fanompoam-pivavahana fanolorana sy ho fitondranam-bavaka ireo tompon'andraikitra vaovao voafidy ho amin'ny taona efataona manaraka na ny taona 2020 eo amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Nofidin'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny synode lehibe hitantana indray ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara mandritra ny taom-piasana arak'izay efa voalaza teo. Ny filohan'ny ranom-piandraikitra foibe sady filohan'ny FJKM teo Andriamatoa Dr Irako Andriamahasoa Amy Mpitandrina, ny filoham-panampy Mpitandrina Andriamampianina Zaka Harimasy Mpitandrina, ny filoham-panampy laika Razarasoa Timoty, ny mpitahiry vola Randrianja Voangy, ny mpanolotsaina Mpitandrina Rakotobe Rajamanjato Doda Hirso, ary ny mpanolotsaina laika Randria Mamonsoa George Henry. Natolotra sy noentina mbavaka tahaka izay ihany koa ireo mpitandrina, mpampianatra ary laika miisa 100. Asa maro araka izany no namafisy ny filohan'ny fiangonana FJKM ho tanterahana mandritra ny efataona izay. Voalohany, tsy maintsy mahatsangana ny voamierana ny azakazaka masina avokoa ny fitandremana rehetra amin'ny samy FJKM. Ho tarazona iainan'ny FJKM manontolo manomboka izao tahaka ny fanaovana ny herinandro masina sy ny herinandro ny fanahy masina ary ny herinandro sambatra fisiany antsoina hoe herinandro ny fianakaviana. Vokatra tsy maintsy ho tanterahina ihany koa ny fananganana ny antsoina hoe voamierana ny fananana. Ho vatsangana ankoatra izay ary asa tsara ny sampandrara iray vaovao antsoina hoe sampandrara ny famokarana. Isan'ny tsy maintsy ho tanterahina ihany koa ny fananganana fototra-afitrasa maro ho an'ny fampianarana sy ny fahasalamana. Ny vokatra farafahakely fa tsy maintsy azo atao anatin'ny efataona dia ireto efatra ireto. Voalohany, hahaorona sekoly 120 vaovao ny FJKM atao anatin'izao efataona izao. Tsy kajo ny olona manofy atoandro akory zany riavana malala. Fa atao anatin'ny FJKM dia misy fampiadiam-pampianarana misy 7 ny solondapartany fa 20 dia any Ampitan-Dranomasina tsiny. Ka raha 7 ny fampiadiam-pampianarana
ary omena 3 taona izy 2 3 4 ny fari-piady dipampianarana ray avy manorina sekoly ray avy isa-taona dia 7 tombona 3 no manome an'izany 170 zany fa tsy manofy akory ny olona zay miteny an'izany. Faharoa, haorina université 3 vaovao isika. Fahatelo, hivoaka ary ampiasaina amin'ny fomba matotra ny boky soratra masina iainana, boky fampianarana vaovaoko fampianana ny soratra masina manerana ny sekoly FJKM rehetra. Ary fahaefatra, ho vita sy hiasa araka ny nikasana azy ireo trano roa any Mery Mandroso any Ambatondrazaka izay natsangana sy noavozona ho tsangam-bato ny 400 taona ny sekoly protestante FJKM ho toeram-panomanana mpampianatra amin'ny ambaratonga voalohany. Ho voatsangana ny hôpitaly FJKM. Etsekinan'izay namafisy ny filohan'ny fiangonan'ny FJKM eto Madagasikara androany fa tsy atao fitaovana politika ny fiangonana. Raisitsika ho fandaminan'Andriamanitra ny vokatry ny fifidianana rehetra izay atao. Koa ny olona mifandimby toerana, ninona toerana ifandimbiasana dia tsy mpifahavalo akory fa mitoetra ho mpiraita-po amin'ny Kristy miara-manompo eo amin'ny fiangonana ihany. Mba iriko ahatratra mihitsy any amin'ny sehatra rehetra atao anatin'ny FJKM zany toe-po toe-panary faraisen-davitra zany. Mba ny olona mifandimby toerana dia hahatsiaro mpiara-mitantana ihany, mpiara-manompo ihany. Fa alamin'i Jesosy fotsiny ihany mba hianina indray aloha no eto dia hianina indray netsy fa ianao misy raha hafa nalako anao any amin'ny sehatra izay tiako hanehoana ny voninahitro miaraka aminao. Dia mba ho anatin'ny toe-panahy firalahina amin'ny fanekenan'i Jesosy ilay hany tompo ary isika rehetra samy mpanompo avokoa no anatanterahana ny asa fanompoana rehetra. Tokony hampatsirovina indray hoy Dr Martin Luther King, tokony hampatsirovina ny fiangonana fa tsy tompo ny fanjakana izy na mpanompony fa izy no fieritreretana ny fanjakana. Tokony ho mpitarika sy hompanisy ny fanjakana ny fiangonana fa tsy tokony ho fiasany na oviana na oviana. Efa nambarako fony avonandray ny fitondran'ny FJKM tamin'ny 2010 amin'ny 2000 no hoe tsy maintsy miara-miasa, tsy maintsy miara-miasa ny fiangonana sy ny fanjakana satria vahoaka ray ihany ange ny iarahantsika ampandrosoana. Ary eo amin'izany fampandrosoana ny firenena izany indrindra dia mamela meriny indray izay nambarako ho an'ny sehatra politika rehetra fa miara-miasa aminareo rehetra ny FJKM fa zao anefa tsy atao fitaovana politika ny FJKM. Tsy ahivina, viana fototra iainan'ny FJKM ny hoe mbola ho firenena kristiana i Madagasikara amin'ny taona 1924. Ny teny faneva atao anatin'ny efa-taona dia ny hoe miorena tsara aza miova ary ny viana atao anatin'ny efa-taona kosa ny hoe fitosy filazantsara i Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Fanesehoana fahamaizana alina ny Brownie office chargé de la lutte contre le terrorisme, les stupéfiants et la criminalité transnationale organisée eo anivon'ny tobo Général Ramalora Philibert etsy Betongolo kilan'ny hafa avokoa ireo solosaina sy ny antota taratasy maro. Abraham Randriamanana. Nitrangana fahamaizana au Maliala ny Brownie office chargé de la lutte contre le terrorisme, les stupéfiants et la criminalité transnationale organisée au anivon'ny tobo Général Ramalora Philibert atetsy Betongolo. Nahatra ora iray mahery ny firehetana ary tonga namony avy teny an-toerana ireo mpamonjy vonina. Tsy nisy ny namony any nandritra ity fahamaizana ity. Nahatratra 5.7 isan-jato ny fahamaizany Brao. Kilany afy nandritra izany ireo solosaina sy antota taratasy mirakitra ny tahiry tamin'ireo asasahan'ity sampandraraha ity eo anivon'ny Zandarmaria-pirenena. Misy fiantraikany tokoa satria tsy manana Brao zany le office zao. Tsy manakana antsika hiasa nefa zany fa zay trano misy eto aloha zany ny asana fa ny tena mampalahelo fotsiny be dia be ny taratasy zay mahitao zay mirakitra koa zay ny asany zany office mikasika ny lutte contre le terrorisme sy ny crime national crime transorganisé zany sy ny cybercriminalité amin'ny ankapobeny. Misy ihany ny fahavoazana zany fa zahana ho aremina arak'izay tokony tratra. Nanamafy ny tompony andraikitra ny amin'ny anarenana aingana ity Brao ity. Apetraka araka izany ny komity andraikitra ny fanarenana. Vakoka azy fa raha Brao izy jerena efa tranainy tsotsotra ihany. Fa ny tantara entiny dia efa manjato taonany. Ka dia rapitso dia efa mitsangana ny komity
izay iandraikitra mifanarenana nyity tsy aivina taona 450 no niorenan'ny tobin'ny jeneraly Ramaloray Filibert tetsy Betongolo izay nahitana ity trano mahity isan'ireo toerana niasan'ny brigadina Antananarivo renivohitra teo aloha ihany koa ity birao ity. Araka ny hitantsika tanaty lohatenim-baovao teo moa dia nisy ny lozam-pifamoivoizana teny Matobe ny tolakandro teo tamin'ny 3:00 teo tamin'ny fiara mpanaraka ny cortège présidentiel rehefa vonona moa sary ho alatsatsika eo any makasika izay fa mialohan'ny fahatongavan'ny sary dia anomboka aparitaka manerana ny Madagasikara ny teknika mpambolena PDP fomba fambolena vary vaovao natokana ho an'ireo tantsaha tsy manana oentim-manana betsaka araka ny fanazavana azo. Yves Richard. Naomby ny fampiasana ny teknika mpambolem-bary PDP ny arahany fanjakana malagasy japonais nentina teto Madagasikara raha ny vokatry ny andrana natao tamin'ny faritra Vakinankaratra ny tompamboleny 2022 araka ny fanazavana azo teo anivon'ny ministera ny fambolena natokana ho an'ny tantsaha tsy manana oentim-manana indrindra amin'ny fanjifana ny akora ilaina amin'ny fanatsarana ny vokatra ny teknika ary mety hampiena ny fampiasana zezika hatramin'ny 700 tsotra ihany koa ny fampiarana ny PDP raha ny fanazabana. Efa manana teknika série, efa manana teknika papri, izy ireny dia misy pakehana intrant amin'ny kilao maromaro vao mety. Fa ho an'ireo olona tsy manana an'izay zany dia ity PDP ity izay navoakan'ny zareo dia rehefa lohany kisa zany dia atsofoka ao anatin'le rano fotaka nampy phosphore satria na phosphore le phosphate zany le izy dia iny moa zany mipetraka amin'le fakan'le vary dia tonga dia miroborobo le vary tonga dia matanjaka dia izay fatanjahan'le vary eo am-pendohany izay no ahafahany mahazo tombosoa anankiroa sady mifoy ny vanim-potoanan'ny favokarany no ahitana koa tombotsoa amin'ny tambokatra. Na izany na tsy izany mananika ny ohatra faingo 7 taona isaky ny hektara ny vokabary amin'ny fampiarana ny PDP raha toka ohatra faingo 4 taona zany amin'ny fampiarana ny fomba fambolena mahazatra tokony andalo fotsiny ihany ankila ny fampiasana ny tantsaha malagasy ny PDP mila miroso amin'ny fampiasana ny teknika mpambolena moderna azona hatramin'ny 5 taona isaky ny hektara izy ireo arakaraka ny fivoarany fambolena sy ny fiarikariny. Rehefa manana zezika kosa ianao dia afaka mampiasa ny teknika tena efa nolazaiko teo aloha hoe papri série fa ho an'ireo izay tena tsy manana zany tia no vahaolana anankiray entina sahady ampitomboana ny vokatra. Tsy hoe tia ndraiky ny tsara fa tia ny mety ho an'izay tsy manana. Any hoe tremplin ozy tena hoe eo am-pendohana zany mbola tsy manana fahamanao tantsaha dia mampiasa an'ity. Raha mitombo voana dia afaka manao izy mampiasa ny teknika lazesika teo aloha dia mitombo vokatra. Eto zany mety hoe miakatra eo amin'ny 700 kg ar-hektara ny vokatra. Dia rehefa mitombo zay dia mba manana fahefana izy dia avy amin'izay izy mampiasa an'le serina papri dia mahazo 5 taona 6 taona dia izay amin'izay le izy. Faritra telo eto Madagasikara iasan'ny tetikasa iarahana amin'ny fanjakana japonais no anaovana ezaka manokana amin'ny fanapariahana ny teknika mpambolena manomboka izao. Loalarana ny ao Vakinankaratra, Analamanga ary farany ao Alotramangoro. Ankoatra ny fanatsarana ny fambolem-bary ankapobeny. Anampy amin'ny fanatrarana ny tanjona mahakasika ny fahavitantiana ara-tsakafo ny teknika mpambolena vaovao. Tontolon'ny fambolena izay hatrany dia mamokatra varim-bazaha mihoatra ny 700 taona isan-taona ny commune Ambano district Antsirabe faharoa faritra Vakinankaratra ankehitriny ny aina ny famokarana noho ny tsy fampinirana any toerana Koloteve Antsirabe. Maro amin'ireo tantsaha atao anatin'ny commune Ambano district Antsirabe faharoa no misehatra eo amin'ny fambolena varim-bazaha manomboka ny volana Jona no fambolena azy io ary ao anatin'ny vanim-potoana fiakarany tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo fokontany tena mamboly izany eto Ampefilosoany Toizana avaratry Mahabatry atao anatin'ny commune Ambano faritra Vakinankaratra manodidina ny 400 taona isan-taona ny vokatra naondrana nanomboka ny taona 2014 ankehitriny ny aina izany famokarana izany noho ny tsy fahampindrano raha ny nambaran'ireo tantsaha aty atoerana. Tamin'ny fahavelony ray aman-dreny taloha aza teto efa nisy varim-bazaha tompoko dia mbola lovany taranaka hatramin'izao ny vokatra tamin'ity moa dia efa raha mahita zao efa hitanareo reny za raha misy satria araka ny rano ihany. Fa raha mba mandeha le rano manarama ohatra hoe manarama ny commune manarama ny
nisambara tonga tena varim-bazaha be amina saretiny ny ahy zao raha manokana raha amin'ny tany tseto a tena mahatratra taonina 2 aza na taonina 2 farafaratsiny raha misy rano ary anay eto vahoaka betsaka fa tsy hoe olona raiky zao tsy misy rano za raha mahazo kely sy tsa misy 4 kitapo 5 kitapo akory aza ny anankiray satria jerena betsaka izy fa tsy azahoana. Raha ho anahy manokana aloha azo lazana hoe maivamaivana le vokatra satria raha antsika mahita amin'izao a zany le izy maivana le vokatra tsy tokony ho zao zany no tena izy raha atao hoe ara-dalàna le rano fa alohan'le hoe le vokatra le rano tsy mahatosika azy a dia na le vokatra aza maivamaivana zany le izy tsy zao no tena hoe tsara fa mbola misy tsaratsara kokoa noho zao zany arakaraka an'le eo amin'le teneniko anao hoe na arakaraka ny rano ihany le izy fa raha ohatra hoe ampy ny rano zany a mbola mahita vokatra tsara kokoa noho zao aza tsika raha ohatra hoe mbola tena matevina tanteraka noho zao izy. Orinasa iray eny Andrenivohitra no mandray ny vokatra varim-bazaha avy eto amin'ny commune Ambano. Marobe no ilaina azy io sy amadiana azy ho zavatra hafa. Anisany mampitarain'ireo tantsaha ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny masom-boly, eo ihany koa ny vidim-bokatra izay ambany dia ambany, izay manodidina ny 10,000 ny kilao. Ny tantsaha sakafo izy io a, ny hodin'izy io a ho an'ny biby fiompy, ho an'ny koso, ho an'ny omby, ho an'ny rehetra manontolo. Ary ny lafarina azo avy amin'io a anaovana mofo dipaina, mofo menakely, mofo baolina, reny paty jaune reny macaroni zany dia vita amin'io blé idôlidôly. Dia ny tahitana zany a mba miangavy zay mba hiakaran'ny vidin'io vokatra io. Ary fantatray fa tena miombona amin'ny tantsaha koa fa tsy mahalio ny sara ny vidiny a satria na dia le vidin'le MPK sy le ire atao amin'le blé aza dia lafo be. Ny masom-boly a mangina raha teo mba hisy mpifaniana zany le vidy blé dia mba amin'izay miakatra automatique vidin'ny blé zay zany mahangavianay. Araka izany dia tsy mifabolena ovy sy karaoty ihany no tena ahafantarana ny commune Ambano ato anatin'ny faritry Vakinankaratra fa eo ihany koa ny fambolena ny varim-bazaha. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitohy ankehitriny fitokonana eo anivon'ny université any Fianaratsoa. Tsy hanomboka ny asa fampianarana raha tsy vaovao ny olana rehetra raha ny fanambarana izay navoaka ny CSS any toerana Abraham Randriamanana. Miato ny asa fampianarana na eo aza ny fisian'ny rentrée solennelle izay ho tanterahana ara-pitso alatsinainy eo anivon'ny université any Andrianjato Fianaratsoa ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny CSS Fianaratsoa raha ny fanambarana navoakan'izy ireo. Anton'izany ny tsy famahana ireo olana mianjady amin'ireo mpampianatra mpikaroka, eo koa ny fitakiana ataon'ireo mpandrarany université na ny PAT. Eritreretra zany zay sady nanantena hoe atao aty Fianaratsoa ny rentrée solennelle dia mialohan'izay zany dia efa hovovany olana. Zay no tranga 25% ny HC zany tavela tamin'ny taona 2017-2018 dia nanomanana ny fandovana ny HC 2018-2019 dia toy izay ihany koa ny HC 2019-2020 ny rappel amin'ny 3 degré. Arak'izany mitohy ny fitokonana tanterahan'ny CSS sy ny mpandrarany université raha tsy misy ny fandraisana andraikitra raha ny fanazavana. Koa zany dia miendrika hoe tsy mampianatra mampitsahatra ny asa fampianarana. Tsy mandray ny tsy miditra amin'ny taona amin'ny taom-pianarana vaovao zany 2020-2021. Miantso ny tompon'andraikitra araka izany eo anivon'ny CSS Fianaratsoa mba hamana ny olana misy. Manaitra ny ministera tompon'andraikitra ihany koa hijery vahaolana mahalony izany izy ireo. Tontolon'ny grevy izay hatrany dia 10 volana tsy nandray karama ireo ECD sy vacataire avy eo anivon'ny fampianarana teknika sy fampifanana arak'asa eo amin'ny faritra Vakinankaratra. Nisy araka izany etsika fitakiana izay nataon'izy ireo tany amin'ny toerana Cool TV Antsira. Nanao etsika fitakiana sy fanairana fitondram-panjakana ireo mpiasa ECD sy vacataire avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Fitakiana mahakasika ny karama izay mbola tsy niraisin'izy ireo nandritry ny 10 volana nanomboka ny volana Janoary taona 2024 hatramin'izao. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fitakiana ny hamoahana ireo lisitry ny mpiasa ELD ary ny fikarakarana ny recrutement ho an'ireo vacataire ho mpiasam-panjakana. Izahay ECD sy vacataire eto anivon'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa eto Vakinankaratra dia efa tsy nandray karama izay hatramin'ny volana Janoary ka hatramin'izao. Koa manaitra anareo fitondram-panjakana mahefy izahay mba jereo manokana momba anay fa nono izahay tena boka ny troso izahay ny zanakay tena tsy tafiditra ampianarana noho ny tsy fisim-bola. Ny ho an'ny ECD manokana tsy mbola eno hatramin'izao hoe oviana ny daty ivoahan'ny maha ELD an'ireo ECD ireo nefa raha ministera rehetra
de tokony efa mivoaka taolony amin'ny ministera fa zahay eto amin'ny teknika ihany hatramin'izao mbola tsy hainona daty mazava mangataka noho izany izahay ny amoahana farany ziaingana tena hoe farany ziaingana ny listre ny décision amin'io lista ma-ELD io namana io ho an'ny vakatera indray a de efa hatramin'izany ve koa ny vakatera ny tsy nandray karama mariana nefa ny amin'ny fampianarana teknika tsy mba misy fanohanana zany ny amin'ny vakatera tsisy hoe subvention ohatr' zany fa io karama io ny velomanay io karama io mitombokisan'ora araky ny esanay de efa tsy nandray karama hatramin'izany ve zany zay de hoe inona ny velomanay mangataka koa zay a ny amin'ny resaka recrutement efa 2021 amin'ny vakatera satria efa maniry an'izany fatratra zay miandry an'izany fatratra zay de maniry koa zay mba tsisy parachutage avy any ambony le izy a fa reo olona efa elany esano no mandray an'izany recrutement zany arak'izany de nisy ny fepetra izay ndraisin'izy ireo mahakasika izao etsika fitakiana izao ary amahafatrany izany rano nambarany ireto farany mandrapivoaka ny karama sy ny fandraisana ireo mpiasa ECD ou ELD noho ireo zavatra mitranga rehetrarehetra ireo de mandray izao fepetra izao zahay tsy misy miasa ny ECD sy ny vakatera ambara-pivoaka ny décision ma-ELD sy ny karama de miandrandra koa zay a vaovao tena hoe marim-pototra ny amin'ny recrutement efa 2021 mariany etona fa ny fitakinay de fitakina madio tsy misy ambadika politika fa ny fangatanay de mino zay fa olona misaina olona manam-pahendrena ny olona andefasanay fitarainanay a ny olona miteny hoe miasa mendrikinana zahay tsy mitaky hoe apio zay fa ny karamanay ny takinay de mino zay fa izy valiny zay a fa raha sanatria tsy misy valiny mahafatrapo de mbola mifandinika izahay fa tsy maintsy voatery roso amin'ny dingana mavesabesatra kokoa izahay de izahay mariana fefa nanao fionana betsaka zay a nanao dingana zay aloha ny atongavana amin'izao fangalana mpanao gazety zao toy ny fionana tamin'ny taleparitra eto vakina karatra de ny fanaterana any amin'ny ministera ny tatitra antsoratra na ny procès verbal ny fivoriana rehetrarehetra zay nataonay ary koa ny resaka fohy tamin'ny ramatoa minisitra ny fampianarana teknika natao tamin'izy namangy ny CFP Antsirabe teto Antsirabe tamin'ny 7 oktobra andrasana ny mety ho toy ny fitakiana izay ataon'ny reto mpiasa ECD sy vakatera avy eo anivony ny fampianarana teknika sy ny fanfanana arak'asa eto vakina karatra ireto tonga eto amin'ny pejany dokavarotra isika aoriana zay hiatatsika mahakasika ny olany ireo CSB eo any koa ny lalao-baolina kitra tetsy Mahamasina androany rehefa avy eo any Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Isy fiovana goavana ao amin'ny ABC. Amin'ny 9 oktobra ho avy izao, ahitana lalao Stambola ary karazana tolotra tsy ampoizina. Ho avy tsy ho ela. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Izay mandoro aly mandoro tanindrazana, izay mandringana aly mamotika taninjanaka. Izaho, ianao, isika rehetra ndao hiady amin'ny doro aly, ndao hiaro ny zavaboary, ny tanjona iombonana dia iray, Madagasikara maitso indray.
mety trano tapany faharoany vaovao isika araky ny efa nambara teny aloha dia nisy ona loza mpifamovozana teny Ambatobe ny tolakandro teo zay fiara ampanaraka cortège présidentiel iray no nivadika rehefa niala ankizany mpita tampoka tamin'ny arabe folony naratra tamin'izany enina civil ary 4 miaramila zay tao anatin'ny fiara tsy nisy kosa aloha ny aina nafoy Ivy-Richard. Nisehoana loza mpifamovozana teny Ambatobe ny toandro teo tokony tamin'ny 3 ora. Fiara-panaraka cortège iray no nivadika rehefa niala zazany ampita tamin'ny lalana. Fahateran'ny mpamily noho izay aterana tamiko izay no nitarika ny loza raha nitaritra avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Ny anton'izay loza zay no resahana antsika mba ialana amin'ny fanomezana vaovao tsy marina, tsy marikitra ary fanomezana vaovao mialoha izay diso ihany koa ka tsara ny anazavana ny saim-bahoaka mikasika amin'izay. Ny tranga ilay loza mpifamovozana satria naninona misy ankizy nanapaka ny teo alohan'ilay fiara blindé dia fiara mitovy zany izay manaraka ny filoam-pirenena foana iny marina fa iny moa fiara mandeha farany rehefa mandeha ny cortège présidentiel. Nanapaka eo ankizy io noho izay dia nandray fepetra ny chauffeur zany nanitsaka ny hisatra teo nefany dia nikisaka ny fiara ary nitsambadika. Mandritra an'izay nampitsambadika ny fiarakodia izay dia nivoaka ireo miaramila izay mitambasy eo ambony miaramila anakiroa izy ireo ka nanosika na tafatosika ankizy kely maromaro izay hodona nyreo miaramila reo zany dia lavo teo amin'ny tany. Mariana moa fa tiako milaza fa tsy misy ny ainana foy nandritra ny loza mpifamovozana io. Ankizy teo amin'ny anakenina teo no naratra ary miaramila anakefatra raha ohatra ka anankidimy ny miaramila tao anatin'ilay fiara. Na izany na tsy izany, tafiakatra folo ny naratra nandritra ity loza mpifamovozana ity. Tsy nisy ihany koa ny ainana foy tamin'ireo ankizy araka nitaritra avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika hatrany. Efa nahazo ny fitsaboana mifandraika azy ireo ny voakasiky ny loza araka ny taritra. Ny raisinay teto zany ny totaliny ny civil enina, ny olon-tsotra zany enina. Amin'ireo eninareo dia misy 5 ankizy dia iray olona lehibe. Marina fa tsisy namoy ainy moa izy ireo. Dia misy ny amin'ireo ankizy eninareo satria tsy mitazona mila fanaraha-maso akaiky izy ireo. Dia nalefa any amin'ny pédiatrie any nanara-maso azy ireo dia hatreto tsisy atahorana izy ireo fa misy ray 17 taona amin'izao fotoana izao aloha izay no hita hoe grave indrindra fodiona misy diona amin'ny lohany sy amin'ny taheny no nalefa nanao scanner dia mbola miandro ny valin'ny scanner hatreto aloha. Dia olon-dehibe anankiray no ho alefa hanao scanner koa rehefa avy eo rehefa tonga ilay anankiray avy any dia efa manao scanner tsy anankiray. Ny amin'ny miaramila indray 4 no naratra fa tsy misy atahorana izy ireo efa nahazo ny fitsaboana ny fitarafana sy ny fitsaboana sahaza avy aby. Isan'ny vaovao mafana ny elaingana tao anatin'ny tambazotra tserasera androany mahakasika ity loza mpifamovozana nitranga teny Ambatobe ity. Efa niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera Facebook ihany koa ankilany taorian'ny fipariahany vaovao ny publication ana compte fake miendrika fandrangitana isan'ny tokony. Isan'izany ohatra ity iray ity izay manambara mazava fa tsy misy adoson'ny cortège zany fa ny olona miampita no vendrana araka ny soratra navoakany eto. Miteraka sorenana amin'ny olom-pirenena ny tahaka izao avoaka ny compte fake izao ary tokony andraisan'ny tompona andraikitra fepetra entitra. Raha ny fanazavan'ny teknisianina avy amin'ny tafika, tsy fiara natao anaraka afainganam-pandeha fa fiara natao andehanana amin'ny lalan-dratsy sy anaovana opération militaire ty fiara niaran-doza ity. Zay makasika aniny fatahorinan'ny famodirana amponja vojomaika ny ben'ny tanàna iray ao Beloha sur Tsirbiana izay voasarengotra amina raharaha famonoana mpandraraha iray ny volana septambra teo nitondra fanazavana makasika ny raha ny solotenan'ny mponina any an-toerana ary mitaky fanazavana bebe koa izy ireo amin'ireo tompona andraikitra Ivy-Richard. Mivoatra ny raharaha makasika ny famonoana ilay mpandraraha iray ary nahavoaroba volatra amin'ny 20 tapitrisa ariary tany Beloha Tsirbiana. Ny 20 septambra lasa tio. Taorian'ny fampidirana ponja vonjomaika ny ben'ny tanàna ny Tsimafana izay voasaringotra anatin'ny raharaha noho ny fitanana basy voalaza ho tsy ara-dalàna ary ahina ho namonoana ity mpandraraha ity. Nitondra ny porofo sy ny fanazavana makasika izay ny solotenan'ny mponina avy any an-toerana. Zavanisy anefa rehefa maty olona io dia nandeha le tsahony resaka hoe izy namono aty fa gaga koa nazahay vahoaka ary na ino amin'ny farany fa Monsieur le maire ny Tsimafana no tafiditra anazy ny voa
roiroy tamile raha tsy haiko moa zay fahazahoan'ny gendarme sy ny polisy ny renseignement fa nisy fisavana ny trano sy ny tobiliny de natratrarina basy marina nefa hoe basy io fa io mera io de mampiasa ny antsoina hoe dina ny mena be nakatoavina avy any amin'ny procureur ka ireo dina io zay mba hisorohana an'le fokon'olona tsy anao tao fahatany dia zay olona manana basy amin'ny toerana io de apetraka amin'ny toerana anankiray mba raha vao misy am'izay fotoana zay ny alerte tapoka de monsieur le maire no miantso andaotsika fa zarena averina amin'ny tompony am'izay le basy mba tsy hisian'le korotako amin'ny commune zany rehefa teo le izy tratra teo le basy de niezaka naboaka ny taratasiny daholo ny tompon'ireo basy reo ary natondra azy teny amin'ny mpitandro filamenana fa zavatra nagaga nisy vaovao niboaka tapoka fa hoe tsara dalàna ho nyreo basy reo de rehefa teo koa le izy de nisy tapoka keo koa miboaka fa ny ray ireo basy reo no nahafatesana ny tifirana an'io le lehilahy anankiray opérateur économique zay ny maty teo amin'ny tsaragna ny dépôt io zany no nentina nandeha nangagadrana ny maire ary tsy maire ray fotsiny fa maire anankiroa no tafiditra anaty zany satria misy amin'ireo basy reo zay nividina tamin'ny maire zay ex député teo aloha de vorako niaraka amin'io any koa io maire anankiray efa nisy nihetsika nataony reto ampahan'olona miaro mibeny tanàny reto raha ivirenany ankehitriny mitaky ny hitondrana fanazavana bebe kokoa indrindra ny siny mangarara makasika ny raharaha izy ireo sahira ny sahinanay satria miezaka mandefa zahay avocat haka an'izany dossier zany tsy mahazo ao amin'ny tribunal gaga zahay hagadrana politika ve sa hagadrana amin'le resaka fahafatesan'olona sa le resaka basy nefa zany rehetrarehetra zany anagnanay porofo daholy anagnan'le fianakaviana porofo ary za koa tsy hiditra amin'le resaka hoe complice na ino amin'ny zavatra raha zay anjaranareo mpitandro filaminana no OPJ manao an'izay fanadiadia zay fa ny zavatra fantanay fotsiny hoe sahira sainanay vahoaka sahira sainan'ireo fianakaviana hoe inona no hitazonan'io longon'ireo inona no hitazonan'io be ny tanàna voafidy ara-pomba demokrasia ary ny fidimbahoaka io gadragadraina amin'ny zavatra tsy dikana andrasana araka izany ny toy ny raharaha raha ntsikaritra tatoato ny venona nanjaka ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endriny maro tao Belotsiribina ankoatra ireo be ny tanàna roa voasaringotra amin'ity fahafatesana mpandraharaha iray ity nahititra ponjavonjo maika ihany koa ny be ny tanàna ny Belinta izay voaroroy amin'ny raharaha fakana ankiriny tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia manomboka amperinasa ny CSB2 ao anatin'ny commune Feferana district Antananarivo Avaradrano efa manandraka ny 12 isam-bolana ankehitriny ny vehivavy tonga miteraka eny raha ny tatitra voaray maro anefa ny olana izay satria ny CSB2 indrindra amin'ny lafiny fampitaovana Yves Richard namiazakazakaza ny fametrahana ny CSB2 tobim-pahasalamana natao anakaiky ny vahoaka ny fotony indrindra ho an'ny toerana miataka ny tanan-dehibe mbola tsy zarizary ny fampitaovana ho an'ny ankamarony raha ho an'ny CSB2 anatin'ny commune ambanivohitra Fiaferana anatin'ny distrika Navaradrano ponina avy amin'ny fokotany 7 no manao fizahana ara-pahasalamana eto ary mananika ny 15 isam-bolana ny zazateraka manoloana ny fitombony reny bevoka miteraka eto anivony CSB2 maro ny olana indrindra milafo ny fampitaovana anankiroa ato aminay dia misy ny potence anankiroa ny balance ny fandrefesana zaza eto no fampiakanjonay zaza satria taloha ireo no fitaovana anananay amin'ny fampiterahana hatreto fa misadabo tamin'ny zava-misy any zay ohatra hoe ny aspirateur tsy misy sao dia seringue ny ampiasainay raccordinay tuyau na épicre dia iny ny aspirena azy aspirenay ilay rano maloto voatrokany zaza dia antsofokanaay dia iny ny sistomanay anazy tsy mbola vita ny CSB2 araka izany ny fampiterahana ny reny bevoka vantany misy vahasarotany telo ny tranga makasiko hatreto izay tsy maintsy nalefa teny anivon'ny hôpitaly lehibe ivelan'ny commune magataka nijereny fitondram-panjakana aingana ny fampitombona ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny fanatsarana ny fampitaovana eo anivon'ny toeram-pitsaboana araka izany ny be ny tanàna ao an-toerana mariany etona aloha fa ny CSB ny Feferana hatreto aloha dia mbola tsisy ny dokotera ary tenerenay nisy ny dokotera eto fa kosa ny resaka soin ny fampiterahana dia efa misy ara-dalàna eto aminay eto sendra sanatria zany ka misy ny urgence dia na makany hôpitaly Nanosy Avaratra izay misy eo amin'ny 13 kilometra eo vao tonga any na dia miakatra any Antananarivo ny olona
manenjika ny hôpitaly lehibe any Antananarivo. Zay zany ny olana kely ho anay aty Fiaferana. Na izany na tsy izany, manentana ny mponina ao an-toerana indrindra ny Renibevoka amin'ny fanatonana ny toeram-pitsaboana trano mpitsabo sy ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Ny ankamaroan'ny Renibevoka ao Fiaferana izay mbola manantony reny zaza ireny. Olona manana fahasembanana manodidina ny 500 ny taona, 2024 no vinavinaina azo fitsaboana maimaim-poana raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Tanjona ny fanampiana azy ireo amin'ny sehatry ny fahasalamana, feo ihany koa ny fanohanana azy ireo amin'ny fisitrahana ny zony. Abraham Randriamanana. Sakana tsy hahafahan'ireo olona manana fahasembanana misitraka ny zony eny anivon'ny fiarahamonina ny fisian'ireo trangana fanilikiliana samihafa. Isan'izany eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny sehatry ny asa. Ankilan'izay, maro amin'izy ireo tsy afaka manatanteraka ny fitsaboana manoloana ny tsy fahampiany enti-manana, eo koa ny fahalaviran'ny toeram-pitsaboana. Le izy voalohany indrindra dia héréditaire le izy fa mbola misy koa ny recherche samihafa hoe ny environnement dia misy olana manokana amin'ilay izy. Voahilikilika izy eo anivon'ny fiarahamonina satria betsaka ny olona matahotra ny zareo, misy no teny hoe ay misy namosary na ohatr'izany, misy ireo zaza maro te handeha hianatra nefa jerijeren'ny ankizy mpiara-mianatra amin'ny fomba hafa izy dia lasa tsy mazoto hianatra intsony. Ho an'ireo olona efa lehibe manana ny fahasembanana dia tsy mahazo vady izy mazava ho azy fa voahilikilika eo amin'ny fiarahamonina. Manoloana io, olona manana fahasembanana miisa 500 no isitraka fitsaboana amin'ny alalan'ny fanatanterana ny fandidiana maimaim-poana ny taona 2024 amin'ny alalan'ny fiaraha-miasan'ny fanjakana sy ny fikambanana tsy miankina. Ty ampitombo an'ireo olona manana fahasembanana ahazo ny fandidiana maimaim-poana izahay, ary ihany koa araka ny fanambarako tetsy ambony hoe hanao ny rénovation réhabilitation ny hôpitaly HGRA en service chirurgie pédiatrique izahay mba hahafahanay manabetsaka an'ireo isan'ireo marary voadidy isan-taona. Miantso amin'ny fiaraha-mientana amin'ny fanatanterana ny fandidiana maimaim-poana ho an'ireo olona manana fahasembanana araka izany ny tompon'andraikitra. Tsy ahivina, nanomboka ny taona 7 maherin'ny 703 ireo olona manana fahasembanana ny sitraka ny fandidiana maimaim-poana manerana ny nosy. Tontolon'ny baolina kitra kosa indray Coupe de la Confédération 2024 resy telo no ohatra androany ny CFF Andorrany fotsy raha ny ona tamin'ny Interclub Angola tetsy Mamasina ratsy ny herijika ny ekipa malagasy hatreto raha hiatrika ny lalao miverina any an-tanin'olona. Abraham Randriamanana. Notanterahina androany tetsy amin'ny kianjan'ny Barea Mamasina ny lalaon'ny aonan'ny GD Interclub Angola sy ny CFF Andorrany fotsy tafiditra ao anatin'ny ampahenina 12 amin'ny fifanintsanana iadiana ny amboaran'ny CAF. Nanomboka tamin'ny 4 ny lalao, nitarika 2-0 ny Grupo de Sportivo Interclub any Angola nandritra ny fizaram-potoana voalohany. Teo amin'ny minitra faha-10 napiditra ny baolina voalohany ireo Angolais, raha toka teo amin'ny minitra faha-13 ny baolina faharoa. Ny famaly ny fanatanterana ny fanafiana nataon'ny ekipa roa tonta nandritra ny fizaram-potoana faharoan'ny lalao. Teo amin'ny minitra faha-20 kosa no napiditra ny baolina faha-3 ny ekipa ny GD Interclub any Angola. Araka izany, isa 3-0 no nisarahan'ny ekipa roa tonta nandritra ity lalao ity ao anatin'ny ampahenina 12 amin'ny fifanintsanana iadiana amin'ny amboaran'ny CAF. Ny herinandro izao no niatrika ny lalao miverina ny Luanda Angola ny ekipa ny CFF Andorrany fotsy anatin'ny fifanintsanana iadiana amin'ny amboaran'ny CAF. Maresaka iraisam-pirenena miverina misehatra amin'ny fiainana politika any Côte d'Ivoire ankehitriny ny filoha Laurent Gbagbo folo taona aty aoriana ny ialany teo amin'ny fitondrana tafatsangana nandritra ny ity farany herinandro ity ny antoka politika avavao izay tarihany fanadadena. Any Côte d'Ivoire, efa bolana ty aorian'ny iverenan'ny filoha teo aloha Laurent Gbagbo any an-toerana, tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy ny antoko politika vaovao na ny Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire izay tarihiny ity filoha teo aloha ity. Araka izany, miverina mandray anjara misehatra ny politika any Côte d'Ivoire ankehitriny Laurent Gbagbo tao aorian'ny alany teo amin'ny fitondrana tany an-toerana ny taona 2024. Vina amin'ny fananganana ity antoko politika vaovao ity ny fiomanana amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny Côte d'Ivoire ny taona 2024 raha ny fampitam-baovao. Nanatanteraka Congrès national tao Abidjan Mali ary nitoy androany araka izany ireo mpanaradian'ny filoha teo aloha Laurent Gbagbo ho fampahafantarina ity antoko politika vaovao ity, eo koa ny fandinihana ireo fitsipika ife izany.
dia iny maresaka iraisam-pireneny manankatanao vaovao tamin'ity androany ty angatrahana nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.